Mirabatsika rehetra mpanaraka fandarana SSD BND atao amin'ny groupe iny vaovao na manaraka amin'ny alalan'ny page SSD BND. Anaty tena tandoana fa tsy tratraumaly le fandarana fa lefatsika isaka ny sabotsy fa zao zany no afatsika mandefa azy. Faharoa raha mahita angambanareo zao misy micro cravatte sy tablette izay nomeny mpanaraka fandaharana Madame Lydia Lando. Isaorantsika izy nanome fitaovana afahana hanatsarana ny fandaharana zao fandraisam-peo sy ny micro cravatte izay hitatsika retranao avako Andriamanitra amaliso anao. Vahintsika androany mahery lanto manandafy fa mirabanao zay ary misaotra anao nameky mivahiny amin'ny fandaharana. Fa mirabanao pijery ny kopiny vaovao misaotra ny nareo manasa. Fanontaniana voalohany avy hatrany mahery ianao tena hita hoe mpanohana fitondrana tamin'ny alalan'ny serasera Facebook. Taty afara ohatra ny sintaka anao dia inona ny anton'izay? Ny anton'izay zany dia tsotra amiko ny zavatra tena ilaina aloha zao ny filaminana. Ny alako tao lasa mandrehatra afo koa na ny fitondrana na ny mpanohitra zao mandrehatra afo daholo zany hita hoe tena ny mamay ny ihany atao Madagasikara. Nefa raha ny fahitako azy ho sarotra ny mbola hiaina crise fa izao mandeha raha te isa fampandrosoana dia tsy maintsy ataoko teny frantsay izy stabilité de l'état no maiky voalohany indrindra. Aveo vao afaka miresaka ahoana ny atao hoe développement de croissance fa raha tsy misy io tsy misy orinasa afaka mihodina tsy misy mampaloha zany le politika eto Madagasikara lasa fizarana gato sisa izy dia fangalana toerana dia zay tsy tonga eo amin'le toerana dia mitady an'le toerana zay tonga dia mifikitra tokony fafany zay marché ny zavatra tokony ilaitsika zao dia hoe samy mitady ary tokony any ny atyhevitra politika hoe ahoana no ampandrosoana Madagasikara, ahoana ny apilitra vola eto amin'ity tany ity, ahoana nampitombo ny fahaleovan-tena ara-bola autonomie financière ny fanjakana malagasy, ahoana ny ampisy ny asa zany no tokony resaka mamaiky. Izy ampanao politika resaka zany amin'izao fotoana zao. Resaka soamamanina tamin'ny andron'izy ny ialanao fandrifinjavatra ve sa teo misy tena nahatonga anao miala? Tsy fandrifinjavatra le izy satria zao ny zomany iny ny antso azy zany Augustin Andriamananao hitanao moa zavatra tao amin'ny vivahiny ny zavatra niseho tamin'ny andro iny nisy nanenjika izy tonga tany amin'ny vivahy fotra tele moa zany za tonga tany nanao azy okanareo Augustin ny zavatra efa napotrako taty aoriana koa efa navasa hoe ahoana ny andaminana ny mba tsy sinkrotany Augustin nisan'ny manaiky ary nisan'ny manampy atamin'izany teo nandreraka ary nisy koa namoaka tamin'ny andro iny zavatra tena farak'izay tsy tapoko mandrava efa raha ohatra ka tsy mila tsony aro dia teneny fa niesaka zany hoe ahoana ny andaminana solamana ao anatin'izay zavatra koa nefa ny ahoana no ny anekena fa ny politika tena vahoaka natonga ny tena teo ireo vahoaka ireo daroan'ny moraiky resaka soa tsy afaka nanomana n'izany zavatra zany kosa ninona zava-misy nefa etsy mila keo mba titenena hoe nisy zao reny rasokoma dia nisy ndray zao le somanany io marina fa ratsy ny zavatra natao amin'ny sinoa tsy manaraka ny cahier des charges tsy manaraka amin'ny environnemental tsy manaraka ny droit du travail fa nazadiny raha ohatra ka isika malagasy raha misy olona tonga zany ampiasa vola ny zavatra fantatry ny olona fotsiny dia lera tonga Madagasikara mety may ihany ny fananako mbola verika tsy manaiky ny fomba fiasan-drosiny reo anefa ilaitsika ny dia hoe aoka mba tsy hanimba ny image Madagasikara ny zavatra ohatran'ireny. Eo amin'ny resaka findramana fanjakana vola amin'ny banque mondiale ilaina ve io sa afaka mampandrotsy firenena etsika na dia tsy mindram-bola? Firenena mila mamokatra, ilaina no mamokatra ny raha vitantsika malagasy dia izy arahaba soa arahaba tsara
fa izy koa ohatra ny kelasakobalta tsy ho fitakiasy mihitsy zany teknolozia momba zany fa rehefa tsy misy zay zavatra zay mba ampidinana firenena nandaovana karaha mampiasa mpanjakana nandaovana ny fotodrafitrasa rehetra tsy maintsy mila vola raha ihany fidiram-bola fanjakana dia nietra mbola ioetro koa mbola andaovana vola service de la tête mbola ioetro ihany any mampiodina ny karaha mampiasa mampiodina ny anamboarana lala anefa zay zavatra dia tsy ampy fa izay ny tena koa ilaina fidiram-bola raha te hiala ny banque mondiale tsika dia tsy maintsy ametraka ny autonomie ahoana na mpiakatra nietra ny fanjakana fa hoe ilaina avy banque mondiale satria zakony mba misy ampoy fa ny olana anatin'le izy dia tsy misy ny fanjakana dia raha tsy zany banque mondiale dia tsy voalohany karaha mampiasa dia inona zavatra isy io ny resaka mba nietra ihany teo malaza zao ny loi de finance 2017 etra lemany alika ohatra miteraka resabe amin'ny tambazotserasera tsy zakany malagasy vao ketsena hoe akamareto ny alika sa ny zavatra fantatry dia ity tsika eto Afrika ary zay koa tena anisan'ny fototra mampahatra atsika no mbola 9% du PIB ny pression fiscale ny firenena efa amboniny daholo tena kina nge zany izany kely indrindra zao tontolo zao ahoana no vola kely miditra fanjakana ohatran'izany ilaina élargissement de la place fiscale ahoana ny ampitomboana mietra zay zany tena olana voalohany amty fireneny ty aloha ahoana ny ampitomboana mietra ampiodina firenena nefa nitsika zany a miany akabiaza tsika tsy manalakolo tokony amboatra akabiaza malagasy nyfananoatra nysanay dia samy vita tany dia zao zany hoe miverina mietra io tsy maintsy anefa tsikekely satria raha ohatra kapetahana ave koa io dia ohatra ny tampoka ny avril 1971 tsy mbola nisy hoe faty loatra n'izany teto Madagasikara na crise 2003 na crise 2009 io tsy mbola nisy na dépassenzany mba tsy firenan'izay keo anefa koa tsika tsy maintsy miditra amin'izay misy ny taxe de résident eo mampieritreritra ihany izy hoe ahoana mety andeha ve satria hozakan'olona ve satria fa io dia tsy maintsy atao izy ny olona mety andohetra dia ao zany mandohetra ny olona tsy lasa ny fanjakana malagasy no manambola fa ny mpitohy le fanjakana malagasy manambola eo ny olana mahatonga olona tsy dia romotra otrony andohetra ikoa zavaka zany raha ohatra fa mety misy député-nao matetritra an'izany fa raha sénateur ohatra vende 50 millions de FNG dia ahoana marina ny fietretan'ny malagasy mandoa 500 millions 600 mille hoe ambolohatra raipatiny karamana donc mila ngesaka avy any akila na avy any andrano sarotra kosa zany ary mety hoe tombotsoa azy zao izy fa io mahatonga tsy tiana raha izy zany mbola entina anaty Madagasikara hitonga marina rehefa mahery isan'ny tanoana any andriamatora Valmany tamin'ny manambona tany France marina ka nefa mijery hevitra voakanao amizao amin'ny Facebook manomboka tamin'ny mananao fitondrana te ohatra ny contre ny rahavavona ny hevitranao dia mety inona mahatonga zay indray ary manokana ny zavatra amina zany dia ity manomboka 2009 talohan'ny 2009 aloha ny tokony fantatrin'olona zay nanohatra fa opposition républicaine tsy nanaiky fanondranam-panjakana petraka ny MFL no hoe tsy maintsy miaro ny stabilité de l'état-tsika tao daholo ny rehetrarehetra enjehana ndraiky no mipiatra tao anatin'le izy ny zakoara bisaka ny zavatra ny ainako ny zavatra ny seta ty aliny dia nale foto-kevitra ny solona tamin'izany foto-kevitra ny solona tamin'izany dia hoe arovany raha Valmany tsy hoe tiatsika raha Valmany fa izy ny symbole de la république satria izy ny président nale foto-kevitra ny solona tamin'izany
tonytsakotsany akoatran'ny fanakikany isiny ihany voatila tena lakita lakantanàna kapisady sy polisy bana satria tao anatin'ny anany raha zay keo nahita raha natoa fa mateo dimapolo taona teo ary taditina ohatrany alika anatin'ny polisy ilain'ireny misy raharonazy zany na de hoe tsy manaraka ny fepetra republikana zany ny zavatra eny hoe ahoana manina hoe polisy polisy municipale ny armée régulière fa ao anatin'izay zavatra io zany a tokony mametraky ny fanjakana hoe tsy tokony misy milisy eto Madagasikara satria ny polisy municipale de lasa milisy lasa milisy ny fianakaviana tsy de mety amiko loatra hoe na izy manaraka na fandeha amin'ny analakely marina hoe mila filaminana mantany tsy izany tsy nanazy zany le hetsika nataon'ny commune mandroka le 4 mille hoe rofona amin'ny camion fanariam-pako hita izy zavatra fantan'ny fotoana anaty Facebook tsy nisy nahalala tsy nisy tsy tonga tety maro raha tsy reo olona ro nampiakatra marina hoe libérala fa mbola mijanona ihany zay hoe miarina madinika olona tsy fantatro fa tsy ho zakako mihitsy ny hita zavatra ohatran'ireny zany fomba mitaizana dia tsy afaka hiala am'izany ary tsy afaka ninonina tsy afaka nananizanizany zany ary tsy ho vidy volozana amin'ny risque francophonie ty hoe tsy miasa mandritra ny fotoany fevrier-ny francophonie dia ahoana fahitana zay mety zay sa zavatra fantatro dity raha tsy miasa ny firenena anankiray mandritra ny ray andro 10 milliard amin'ny mankakany raha ohatra ka izay nytafanety aloha fa zay hoe tsy dia afaka hanoana mpianjay hevitra zay zay neta fanjakana famety dia ataotra amo afaka nona nety rekana hoe mana fa manana fanjakana fa zay tsy hoe manana de fahatany de hoe kikitaolony no ary resaka fitsaram-bahoaka zay misesisesy eto amin'ny firenena ino ny tena mahatonga io dia ino ny vahaolana mety ampijanona fitsaram-bahoaka io ny mahatonga fitsaram-bahoaka dia tsy fitsarana misy zavatra tsy ampetebe ny fitsarana misy koa ny kolokolo zay tsy dia tsy mitovy ny malagasy zany manatra ny fitsarana io tsy hoe resaka ratrona mampianina rery ohatra ny tsy ranony mety betsaka ny izy satria mamanitra ny vahoaka manitra ny vahoaka zay zay vakoa manondry ny voavidy volana koa ny fitsarana amiko tsotra ihany ny fanafodiny atea dia mikolokolo dia hoe tany ny fanasazina fampiakarana asa ny fitsarana raha zavatra ny olakola dikan'izany amiko dia mbola ady mitoekarena ihany ny voalohany tsy maintsy masoana raha dia ady amin'izany tsika ary ny vahoaka koa mibetsaka zany mahanitra ary ny farahidina mahatonga izy say mandeha fantany hoe mety hodorantrona raha ohatra ka tratra eto efa tena mafy koa mahazo azy zany raha zao toedrana politika eny Madagasikara zao hita fa tsy dia mandeha ambony dia mety atapitra mandady jusqu'en 2018 zany filohany zao sa fahitana azy tokony ana référendum mihitsy sa mety hisy fananganam-panjakana mety hisy daholo na zavatra rehetrarehetra zany mety ho tapitra 2018 mety ho lany izy après 2018 mety hisy fanampanjakana mety hisy référendum raha ohatra ka mafy loatra ny prison fa io zany arakaraka ny fahaizana mijanona ny zavatra azadina ny ohatra tena marika tena irazaka azy dia ratsiraka efa nanakaiky ny 5 taona mijanona tena nefa ny olona tamy andro ratsiraka lahatra vary tamy telo maraina ny olona tamy andro ratsiraka nisy ny opération tsy miday moa tsy fantatra ntsony hoe firy malagasy maty tam'izany fa izao
fidiran-tsiraka nanana communication matanjaky tipa matanjaky eo amin'ny fomba fifandraisana amin'ny vahoaka mety mahasamihafa amin'izany ohatrany. Andriamatoana mandafy dabenareo eny tsara tamin'ny resaka politika eny tamin'ny 1972 tamin'ny parlement dia manohan'olona dia miala lasa mpanotra dia tonga ndray fitondrana anankiroa manohana dia miala tonga fitondrana manaraka manohana dia miala mingota amin'ny ratsiraka zafy rahavarimanana ohatr'izay nataony dia avy taona zao manohana fitondrana dia miala ina zany mahatonga zay zao izy amin'ny fanaovana politika satria sy natao concession matonga anao manohitra misy zavatra tsy zakako vana kosa no eritreretina hoe ianao raha zafa-tia tanindrazana dia anankirotana foana ny zavatra atanao fa misy maharitiraizany dia toanana aloha zavatra mety ho tsara fantatra zay tokonao tsara anaratry amin'ny fiainana mampievina na ianao zany tsy maintsy manaiky foana na ianao tsy maintsy mandaa foana na ianao tsy maintsy manohatra foana tsy izay ngely izy efa misy zavatra tsara ty toanana misy zavatra ratsy ahoana ho ny anaonana an'iny zay ny any ametrahako an'le raha ohatra zao zao zany zavatra zany mitenenino zany hoe raha tsy avela miasa ny olona mandritry ny herinandro tsy manana an'izany. Malaza be le fifidiana filohan'ny pirenena tany États-Unis nandeha resaka misy ifandraisana amin'ny firenena malagasy fa nivokatra an'izay boka am-pifidianana zay tena misy moa fahitako azy toekaretsika malagasy afrikana dia ny ankoa hofoanana zany zao io dia ina ny marché alternative mety ampiakatra soutenir en croissance atsika amorona atsika asa fa io fantatra fa hiala ary tsy vitan'io ndraiky fa ny antony izy namany amin'ny fanatahantsika vola miany vela sy ny vitanantsika vola misy akony koa io mety misy akony koa io vidin'ny pétrole mety misy akony sy tsika malagasy eo mivoany io fa araky ny efika mety hiteraka recession mondiale io zavatra ary nefany arakaraka mampale financement kely anao ianao voloana raha ohatra tonga eo toeran'ny filohan'ny république mahery ny laharam-pahameranao iala mafantrana tsy fandrem-pahalemana sy ny resaka délestage raha ohatra tena miamany république dia ohatra rehetrarehetra ihany dia rehetra no lazazany ampitomboana karano fa ny zavatra tiako tenenina raha androany zao tena tsy tena amin'ny place eo amin'ny toerany heritratra na tena mafy be mihitsy raha ohatra ka raisiny ny arian'ny hoe ahoana ny olana amin'ny délestage nefa nititaikely fotsiny ahoana ny amemonina banga be dia be nefa ny tsy maintsy ahodina ny firenena tena tsy teo amin'ny toerana mihitsy nareo io zao izy nanao opposition hoe atao zany girama tena mafy mihitsy zany mahazo azy am'izao ary tsy le hoe izy rery no tsy izy tsy mahay fa ny circonstance mihitsy raha mijery hevitra ny Maheryland toy hoe apetraka amin'ny toeran'ny filohan'ny république hatrany natahoranao ihany izy fa mafy be tena mafy izy am'izao tsy dipetraka amin'ny toerana mety mbola ho tafiala amin'ny fantrana ve ty Madagasikara toy raha fahitanao tsy a moyen terme aloha no fahitako azy tena vo mainka zao raha ny conjoncture zany ny conjoncturel na resana zavatra hitako atao to dia foana koa misy moka dane be dia be tsy maintsy hofeny io no anatin'izay zavatra sompotompo efa niteny ange izy hoe fa natahoana resaka arakoa io zany sivila voalohany satria mandany vola be ho azy io mila manamafy ny tsena anatiny izy a marché intérieur américain mila manome asa andreo amerikana ndreo koa izy ary zay no anisan'ny lalany azy consolidé azy izy a dia solony zany io vaolana hitao voalohany ola mafimafy ny azo ny firenena atao raha nao amin'ny fitondram-panjakana raha nytanina hoe dia hoe manga agnarotra amin'ny 2017 ary hitovaka voly fahitany Maheryland ty resaka ahitrano lava inona mahatonga azy dia tsisy mesure resin'ny fanjakana mihitsy hoe
manoloana io hoe trano misy lavo io? Tokony isy camion ana pompier isaky ny firaisana sy ny isaky ny omatsaka ny commune. Tsy fananatsika vola tsy azo eritreretina koa zany zavatra zay nampitomboly io vola io de aveotsika amin'ny resaka sosialy, de aveotsika amin'ny resaka hoe fitsaboana, fampianarana, ny karazana pompier, ny fa antarana fototra zavatra mila fitomboana aloha vola fanjakana aveotsika afaka amresaka. Solution avy amin'ny manandavy zany manoloana ny fantrano malagasy de afatra anao farany ho an'ny mpanaraka fandaharana. Ny vahaolana de raisina lisy tsotsotra koa hoe amin'ny resaka fianakaviana. Ao anatin'ny fianakaviana anankiray miasa de manam-bola de afaka mividy ny zavatra ilain'ny tokantrano rehetrarehetra. Misy tobila moa de gasoil, rehefa kelikely ny vola de tsy mampiasa tobila fa mandeha bus, de rehefa tsisy ny vola de mitrosa, de rehefa lemana mitrosa olona de raha manatra farahidiny de mangataka. Io zao misy itsika manakana malagasy na ohatra ka tokantrano an'ireny de mangataka de mitrosa zay azo saina nefa antsika tsy dadisany olona tsony satria tsika keo fa nanano initiative PPT eo. De ahoana no mba hikarana am'le fahazakantena hoe ary raha ihany ka nafotony mamokatra. Mila miditra zany ao anatin'le marché mondial, miantso ny mpanambola alaivo miasa, miatezitra ny frantsay ianao, tezitra ny voazay alaivo miasa, ataovy zay APC, ataovy zay andinany eto mba ahafahantsika manondrana mba hisy vokany mivoaka malagasy. Tsika tezitra de hoe roaitany ray de rehefa roany izy tsika any tsy fanambolata hoe inona ny fanafodiny de atsotra mamokatra. Ary mamokatra de misy le attractivité des investissements, misy miresaky hoe ahoana ny anatsara tarihany tanindrazanao mba ahafahan'olona fotra. Ary tsy voatery resaka vaty any satria moa tsy mipetraka foana isaky ny discussion zao efa rotana tanindrazany mitrandraka vaty mitrandraka bolany ny fampiasam-bola avy ivelany no isan'ny mety ampivoakany Madagasikara voalohany. Tsy vitatsika eto tsony hoe efa fantatry zany efa natao zany depuis 1973 nakaty. Mila manaiky an'izay tsika malagasy raha misy fanovonana asa, raha misy fanondranana mila mandamina zay zavatra zay. Monina mety mitsika tsy misy mampanamboatra fantsika ray ary tsy vitatsika. Ahoana ny zavatra hisintomana an'ireny activité reny mba hipetraka eto amitsika. Zay ny hitako vahaolana. Raha resaka hoe injeparsa de rehefa atsika ny injeparsa arakare Madagasikara miainakena mba ime satria raha ohatra ka 30 hectares io zavatra io tsika mety misy 582 kilomètres carrés inona nanaovantsika azy tokony mba mametraka antonony amizakeo malagasy. Mila miantso tsika ny investisseur étranger. Tsisy afaka ilaza kosa nama ny mpivarotra tanindrazana raha ohatra ka misy olona tena miady ary nandroaka ny vazaha fonctionnaire vazaha tamiady mba anisany toesana taminy koa artiky ty tanindrazana ty fa raha hoe fitiava tanindrazana fa mainka ampahantra malagasy androakan'izay misy kely abiny eo mialatsiny fa tsy namanao reo. Zay ary ny resaka ny fanaovantsika tamin'ny mahery lanto manandafy sotranao nanaiky niven'ny fandaharana namaly ny fantanina rehetrarehetra. Sotra betsaky de miaro soanareo.